Ny teny zaraina izay hozaraina amintsika indray ry havana dia ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika ny alohana amin'ny fitsarana ary nazovina anao amin'ny rahalahiny hoe olom-pony ianao dia mendrika ny eloana amin'ny sinedrona ary nazovina anao hoe fo kela dia miendrika ny ao amin'ny elo mirehitra afo. Midika izany fa zava-dehibe amin'Andriamanitra loatra ny ananantsika fahadiova-po tanteraka ary alohan'ny fanoloran-tena aza dia milaza mihitsy izy ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra ao eo amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao dia avelao anoloan'ny alitara ny fanatitra ao ka mandehana aloha atao izay havananao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina dia voatero ny fanatitra ao. Midika izany fa mialohan'ny fanoloran-tena tanteraka dia mila madio tsika ary tena voka-tsoa ngeza be izany satria ahitan'Andriamanitra isika dia ho tanteraka ny filazantsarany Marka toko voalohany andiny fahaefatra amby telopolo mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe ary nahasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy sady namoaka demônia maro ary tsy navela niteny ny demônia satria nahafantatra azy ireny. Saia ary mizaha toetra ny fonao. Mandram-pioana tompoko.